La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Nivavo. Efa ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana fivitanana ankehitriny eto amintsika. Telo volana latsaka kely mialohan'ny anatanterahana izany ho atolotra anao anatin'ny fampalalam-baovao ny tsara fantatra manodidina izay fivitanana izay. Efa vonina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ny ankamaroan'ireo kononga any amin'ny kilasy fahadimy izay tanterahana amin'ny talata ho avy izao. Ao anatin'ny herinandro farany amin'ny famerenana isika amin'ny ankehitriny. 300 miliara ariary iontrosan'ny kompania Aratsoloky amin'ny fond d'entretien routière raha nambaran'ny sekretera jeneraly FER tamin'ity androany ity. Tsy andraikitra izy ireo ihany koa ny fanamboaran-dalana raha ny fanazavana trany. Ny fanamboarana chips toy ny mazatra dia makasika izay indray no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao androany. Any amin'ny tapany faharoan'ny vaovao na hitanao izay fanadadiana manokana izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra 7 ireo namoniany ao Lombok, Indonésia ary mihoatra ny 200 ireo naratra vokatry ny horohorontany tranga tany an-toerana. Anarivon'ireo mponina tsy maintsy nafindra toerana ankoatra ireo mpizahatany. Adinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Manantitra ny arahaba antsika rehetra mpanaraka ny vaovao amin'ny ity alina ity. Manatsa anareo anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboantsika ny vaovao araka izany dia efa ao anatin'ny fikarakarana ny fanomanana ny fifidianana ankehitriny eto amin'ny tsika. 3 volana latsaka kely mialohan'ny anatanterahana izay indro atolotra anao ary ny tsara ho fantatra manodidina izay fifidianana izay izay entin'ny Raharitsona Ianotry. Miisa 380 amby zato sy 5,4 alina ny isan'ny birao fantantsahambato mandritra fifidianana filoham-pirenena io manerana ny nosy. 7,7 sy 3,5 alina sy 7 tapitrisa no isan'ireo mpifidy amin'izany ka ny lisy mpifidianana nofaranana tamin'ny 15 ny volana aprily taona 2024 no ampiasaina amin'ny fifidianana io. Manome fanampanazavana momby lisy mpifidianana io ny filohalefitry ny seny Rakotonarivo Thierry. Ireo rehetra izay feno 20 taona tato aorianany fa 1 ny volana janoary 2024 zany dia tsy tafiditra intsony ao anatin'ny lisy mpifidianana ary dia tsy handray anjara amin'ny latsabato izay ho totosaina. Lalàna moa zany mipetraka ary dia tsy maintsy manaraka ny lalàna isika. Ny faniriana ary fanao hatramin'izay teto amin'ny tany sy ny firenena dia isaky ny mivoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato dia misy hatrany ny fanavaozana manokana na ny révision spéciale atao amin'ny lisy mpifidianana ary tsy mikatony io fanavaozana manokana io raha tsy andro vitsivitsy mialohan'ilay vaninandro fandatsaham-bato. Zay ny lalàna teo aloha, tsy izay intsony moa ny lalàna nanomboka tamin'ny taona 2024 dia mampiatra an'izay lalàna velona izay ny voamiram-pirenena mahalentena misahana fifidianana. Nanomboka amin'ny voalohan'ny volana aogositra teo ary farana amin'ny talata faraka amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 10:00 ny fametrahana ny atotan-taratasy ho filatsahako fidiana ho an'ireo kandida maniry faninana amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Farafatarany, ny alahady faina amin'ny 20 ny volana aogositra no amoahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo lisitra izay ho kandida efaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena io. Anomboka ny alakamisy fa 9 ny volana oktobra ny fampielezan-kevitra ary farana ny alatsinainy fa 10 ny volana novambra amin'ny 12 ora alina. Ny alarobia fa 7 ny volana novambra no anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Isan'ny zava-baovao amin'ity fifidianana ity ny amin'ireo taratasy fanamariana ahafahana mandatsabato.
ny karatry mpifidy miampy ny kara-panondrom-pirenena na pasipora na ihany koa fanomezan-dalana hitondra fiarakodia no ahafahana mandatra-bato. Nanamafy kosa ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny fanambarana izay navoaka ny omaly fa malalaky ny fanehoan-kevitry ny antoko politika amin'izao fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao ary tokony anaja ny tsy fitongalanana ireo mpiasa-panjakana amin'ny sehatra misy azy avy. Vezora Valy. Araka ny nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV omaly tsy tokony hisy ny filazana ankolaka na mivantana ny hoe fidio aho amin'izao fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao malalaka amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanaparitahana ny foto-kevitra ijoroany ary izay dina mpiara-monina everiny ampandrosoana ny firenena kosa ny kandida sy ny antoko politika na ny fikambanana manohana azy. Nanamafy izany ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny fanambarana navoakany manaraka ny lalàna fehizoro 2024 tsipika 2020 izay mifehy ny antoko politika radio izany. No tsy haivina tao anatiny ity fanambarana ity ihany koa ny tokony hanajana ny tsy fitongalana ny mpiasa-panjakana amin'ny sehatra misy azy avy. Tsy hanavahana olom-pirenena na antoko na firehakevitra raha nambarany ny fanomezan-dalana aneo amin'ny vahoaka ny foto-kevitra ijoroany sy ny dina mpiara-monina everiny hitondra fampandrosoana. Tompon'andraikitra amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny famorim-bahoaka ataony kosa ny mpikarakara. Tsy tokony hisy ihany koa raha ny fanambarana trano ny tsindry ara-kevitra na ara-politika ny amin'ny famaliana ny solon-tena-panjakana sy ny mpiasa-panjakana izay fangatahana fanomezan-dalana izay. Miantso amin'ny fanajana ny didim-panjakana laharana 3 tsipika 750 ao anatin'ny fitsipipehezana sy fitondran-tena ny mpiasa-panjakana ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia lalonana arososina ny tanterana tany amin'ny komuna ambanivohitra ny Nosbe distrikan'ny Vohimara ny farany herinandro teo nentina nanamarika ny 20 taona ny hôpitaly sy ny fandraisana ireo mpitsabo vaovao. Tamin'izany ihany koa lalorany solombavim-boaka voafidy tany amin'ny distrikan'ny Vohimara fitaovana manara-penitra ho an'ny CSB2 any an-toerana. Michela Ranarzon. Fendropolo taona tamin'ny ity taona 2024 ity ny CSB2 amin'ny komina ambanivohitra Nosbe distrikan'ny Vohimara ny farany herinandro teo no nanatanterana ny fanamariana izany andraisana ihany koa ireo mpitsabo vaovao hitantana izany toeram-pitsaboana izany. Tantana ny CSB2 eto Nosbe. Eto zany dia magnomena reo toky zay. Fô tsy angala baraka amin'izay fanendrena zay natao zay fô hagnano ny ezaka rehetra mba ahafahana mampitombo na mampiakatra ny performance ny CSB eto Nosbe. Ary tsy hoandry aligny, tsy hoandry matsagna amin'ny fandiniana zay tokony hahatsara zay sehatra ny fahasalamagna zay ato amin'ny komina Nosbe sy ato amin'ny sekitera zay adidiana zay fiheziny CSB2 Nosbe. Natrika ity fanamariana ity ny solombavim-bahoakan'i Madagasikara voafito tao amin'ny distrikan'ny Vohimara Andriamatoa Edizary tamin'izany indrindra no nanolora ny fitaovana manara-penitra panneau solaire 100 watt ao an'ity tobim-pahasalamana ity ny resaka herinaratra izay olana goavana sedrainy ity CSB2 ity. Problème zay misy amintsika ato zafa ny adidimana koa ataon'olo hiteraka izy ko amin'ny anahaly l'hôpital tsisy jiro. Zay ny raha tagnatin'ny menomenina raha ny teny président fokontany mba raha araiky niasagna aloha antsika eo ke miangavy alay raha plaque solaire de batterie ampoule agnaty tomobile ary dia atolotsika vahoaka eto manomboky ny anty azava ny hôpitalitsika azava ny hôpitalitsika tena mety ataontsika hoe agnova zay zavatra misy amintsika ato ny fanagnantsika plaque zay. Ity lanoniny ity ihany koa no fotoana nizarany ny vahoaka ny etaetany tamin'ny solombavim-bahoaka ny eo amin'izay olana eo amin'ny resaka tobim-pahasalamana izay. Fokontany 4 no fantatra fa sahaniny ity CSB2 eto Vohimara ity ary tsy ampy ho an'ny vahoaka fa eo ihany koa ny fahasarotany lalana makany amin'ity toeram-pitsaboana ity.
Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia isan'ireo fifaninanana be kolokolo ny fifaninanana idirana ao amin'ny UNMG araka ny tatitra izay nataon'ny Bianco tamin'ny taona 17 ankehitriny nanambara ho manao ezaka lehibe hiadina amin'izany ny tompon'andraikitra iray amin'ny ity sekoly ambony ity. Rarisona Andry. Manoloana fisian'ny kolokolo matetika araka ny tatitra navoaka ny Bianco tamin'ny taona 17 amin'ny fifaninanana idirana ao amin'ny UNMG na ny sekoly ambony mpanofana mpitsara sy pirakitra raha sy ny nisihana tranga fandorana ireo taratasy mpanadinana no tanana ho pirofo nataona tompon'andraikitra ambony ny 7 volana martsa tamin'ity taona ity tao amin'ity sekoly ambony ity dia nanambara ny tompon'andraikitra iray ao fa efa misy ny ezaka lehibe atao amin'ny ministera amin'izao iadihana amin'izay fisian'ny kolokolo izay. Hitantsika moa amin'izao fotoana izao fa tena manao ezaka mafy ny ministera fitsarana mba mirinana n'izany hasin'ny asa fitsarana zany anatin'ilay hoe famorinany lehibean'ny raha fitsarana rehetra eto Madagasikara ohatra ny fitetezana faritra amin'ilay hoe todin'arety misy eto Madagasikara. Tafiditra anatin'izay koa zany ny hoe fanadiovana ny fidirana ato amin'ny sekoly ambony manofana ny fitsara sy ny pirakitra raha. Hitantsika moa fa ny elo tany amin'ny manjery zany ny resaka rehetrarehetra reny fahitako azy zany amin'ny hoe ministera mpialy azy ny sekoly ambony ato dia tena hoe tafiditra anatin'ny anjara ndraikiny izay hoe fanadiovana izay ka ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro ary indrindra moa zany fa ho an'ny tombotsoan'ny zana-bahoaka izay nanao sy tianao amin'ilay fifaninanana dia tsara zany raha ohatra ka tena hoe madio mangarahara zany ny zavatra misy ato. Aiza kosa amin'izao fotoana izao ny toyan'iny raha fandorana ireo taratasy mpanadinana no tanana ho pirofo nataona tompon'andraikitra ambony teny anivon'ny ministeran'ny fitsarana no 7 volana marsa tamin'ity taon'ity ireny manome fanazavana ny talen'ny tombana sy fanaramaso eny eo anivon'ny UNMG. Io moa zany dia raha tsika mahafantatra fa nizara anankiroa moa izy iny misy aloha zany efa hoe tany amin'ny Bianco no mandeha ny raharaha zany raha mikasika ny fanafoanana ny concours dia raha fahenony azy koa moa zany dia raha mahakasika fandoroana koa dia toa efa any amin'ny Bianco koa moa zany satria adiriko moa zany nitondrasan'ny zareo ny raharaha iny dia efa mandeha moa fanadihadiana azy rehetra zany. Hatramin'izao zany mbola andrasana ny vokatry ny fanadihadiana atao amin'ny Bianco sy sasazy mety hatra amin'ireo tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana voarohirohy fa nandoro ireo taratasy mpanadinana no tanana ho pirofo ireo anehoana marina fa tany-tandalany Madagasikara. Efa hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia efa vonona hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ny ankamaroan'ireo kilongany amin'ny kilasy 5 izay tanterahana amin'ny talata ho avy izao anatin'ny herinandro farany amin'ny famerenana isika amin'izao fotoana izao. Mikaela Ramarla. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireo mpianatra izay hanao ny fanadinam-panjakana voalohany ny talata ho avy izao. Akoatra ny examen blanc efa natao dia maro ny famerenana tsy maintsy natao amin'izao herinandro mialohan'ny fanadinana izao. Ho an'ny toeram-pampianarana iray nanaovana fanadihadiana dia efa vonona amin'ny ankapobeny ireo mpianatra amin'ny fiatrehana izay fanadinam-panjakana izay. Na izany aza, misy amin'ireo mpianatra no mbola matahotra. Miomana dia miomana tsy vakaiky ny antso. Ny zavatra nataony androany dia SVT des problèmes de opération. Zavatra haiko dia tantara dia géographie de malagasy. Za efa manomana be zao mianatra lesona fanisaka amin'ny tantara sy malagasy. Zay no tena atahorako, zay no tsy tena dia haiko amin'ny fa akoatrak'izay français an'ireny haiko daholo. Ny problème sy ny malagasy ary ny tantara sy fahaiza-miaina. Mila mianatra lesona foana para-pahatonga ny CPE. Efa vita mialohan'ny fitokonana ireo mpampianatra ihany koa ny lesona rehetra fa ny fanamafisana ny famerenana sisa no atao vaindohan-draharaha raha ny fanazavan'ny taletsekoly. Ny lesoka tena hita teo amin'ny mpianatra aloha dia ny resaka tsy fanaovana revision ny trano izay mety hoe tsy fanaraha-mason'ny ray aman-dreny nefa na izany ary andraikitra ny sekoly no miezaka manarina ireny lesoka goavana ireny teo amin'ny mpianatra. Ankehitriny
herinandro sisa ny fanadinana tsy tokony misy mampatahotra intsony efa vonona daholo na mpianatra natao anatin'ny telo herinandro monjary nanaovana famerenana dia mino fa tsy ampiovany fahaizan'ny mpianatra tsony izany fa dia efa fahavonona tanteraka. Miisa 200 mahery ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany izay raha ho an'ny EPP Antanimbarany Nandrina manokana. Manodidina ny 520 isan-jato teo ny tahapahafahana tamin'ny tombanezaka farany ho an'ny toeram-pampianarana ho an'ireo kilasy fahadimy. Raha tsy aivana dia ny talata ho avy izao ireo mpianatra no hiatrika izay fanadinam-panjakana CPE izay. Mahakasika ny passage kolotena Zebré indray ny fanontaniana nanaovan'ny agence capsule iarahana amin'ny Kolo TV FM fanadadiana tamin'ity indray mitoraka ity nanambarany ankabezany olom-pirenena izay nanontaniana fa maro ireo mpitondra fiara ny tsy manaja azy ireny fanadina miantara andrianay. Fifamoivoizana eto Andrenivohitra mahita toerana azon'ny mpandeha tongotra hiampitana ara-dalàna na passage Kolo TV ianao eto Andrenivohitra. Io indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule iarahana amin'ny Kolo TV ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay teo sy ny voalohan'ny volana Aogositra. Napetraka tamin'ny olom-pirenena 720 taona miakatra. 520 isan-jato indreo namaly eny misy ara-dalàna isaky ny arabe ny passage Kolo TV ka tsy manahirana ho an'ny mpandeha tongotra ny miampita. Laza kosa ny 50 isan-jato fa misy ny passage Kolo TV saingy tsy manaja izany ny mpitondra fiarakodia ary namaly fa tsy zarara misy ny passage Kolo TV eto Andrenivohitra ka miampipita foana ny olona ny 430 isan-jato. Amin'ny ankabeny tsy voahaja amin'ny tokony ho izy ny lalàna amin'ny feny Zebré eto amintsika. Ny fahafantaran'io lalàna io no antony mampirongatra ny Gabrara karaha ny fanazavana. Ny problème misy zany eto amintsika amin'izao fotoana dia anisany mampitarena mpitondra fiarakodia ihany koa. Zany hoe ny tanana ny mpandeha tongotra ilay izy marina hoe natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny fipitana reny fa kosa tsy natao fanaovana défilé zany ilay izy hoe tena milalao ianao zany miampita arabe fa mba hoe mifanaja zany eo amin'ny lalany dia betsaka koa nefa zany ny fiarakodia entanina hoe tsy tokony mba hanaja mpandeha tongotra kosa rehefa tafiditra ao anatin'ireny toerana voatokana ho anazy ireny. Raha mikasika ny mpandeha tongotra tokony hiampita amin'izy ireny raha ny tena tokony izy tokony hoe feny 5 vao mipita amin'ny mpandeha tongotra nefa zany raha ohatra ka hoe anankiray izy na roa tokony mba sura tsara hoe malalaka lalana zany vao hiampita izy. Zany hoe nefa raha ohatra kosa ka hoe misy anankiray na olona ray rehefa tafiditra ao anatin'ny toerana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra dia tsy maintsy mijanona manaja an'izany fiarakodia. Isan'ny miteraka ny lozam-pifamoivoizana ny tsy fahafantarana ny fahazoan'ny mpandeha mandeha mpiampita ara-dalàna io araka ny fanazavana. Maro ihany koa ny toerana tsy ahitana izany eto Andrenivohitra. Rampito soloa hevitra hafa indray no entina agence capsule sy ny Kolo TV aminao. Mandidina ny resaka lalana izay hatrany dia 300 miliara ariary. Io ny trosan'ny kompania ara-tsolika amin'ny fond d'entretien routier raha nambaran'ny sekretera jeneral'ny fer tamin'ity androany ity. Tsy andraikitra izy ireo ihany koa ny fanamboaran-dalana raha ny fanazavana azo hatrany. Michela Ranarzo. 720 sy 200 ariary isaky ny litatry ny lasantsy, 720 ariary isaky ny litatry ny gazoal izay ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny fer isan-taona avy amin'ny RER na ny redevance pour l'entretien routier izay azo avy amin'ireo vitsolika ampiasain'ny mpampiasa fiara rehetra. Izany hoe 700 amin'ny vitsolika ary 100 amin'ireo lubrifiant. Raha izay vola izay no resahana raha ny fanazavan'ny sekretera jeneral'ny fer nanomboka ny taona 2010 tsy ara-dalàna intsony ny fandoavany kompania ara-tsolika izay RER izay. Amin'izao mandina ny 300 miliara ariary ny vola tsy mbola voalona ny antsoina hoe arriéré. Budget normal ny fond d'entretien routier dia eo amin'ny 100 miliara ariary isa-taona. Ny tena fiodiny natao hoe ataontsika hoe ny sary dia ny vola azo tamin'ny herintaona ampiasaina amin'ity taona ity, ny vola azo amin'ity taona ity ampiasaina amin'ny herintaona. Izay ny tena sary ataontsika hoe mifanaraka amin'ny procédure-ny fer. Tsy voahaja nefa izay noho ny antony maro samihafa satria nanomboka tamin'ny krizy tamin'ny taona 2010 dia tsy niditra araka ny tokony izy intsony ilay vola. Nisy ny tambatambatra dia lasa nisy trosa be dia be an'ny fera zany. Raha ny tena tokony izy dia hoe ny varotra na ny vanty amin'ity volan'ity
alohan'ny compagnie pétrolière amin'ny volana manaraka ny anjaran'ny fer. Hatreto izay vola omeny kampania Aratsoloka ihany no ahafahany fer mihetsika na efa misy aza ny fenitra napetraka. Raha ny fanazezina natao hatrany ny taona 2024 100 miliara ariary ny volana ampiasainy ny fer raha toa ka mandinina ny 10 miliara ariary izany ho amin'ity taona 2024 ity. 100 amin'izay anaovany ireo travaux d'urgence. 700 natokana ho an'ny fonctionnement ary ny 320 ny fanamboarany ireo lalam-pirenena. Tsy fantatra mazava hoy ny fer ny fitsinjarany ireo asa natao fa anjaran'ny ministeran'ny asa vaventy ny manao izany. Tsy izay no manao ny passation na marché, tsy izay no mifidy hoe aty ny ampiasaina ary tsy izay no milancer ny appel d'offre. Izay le diso be an'ny olona isan'andro. Fa izay nazavaiko hoe volana ato aminay averika any ohatran'ny any amin'ny banky ianao caissier tsy gestionnaire-na vola, tsy tompony vola fa manao paiement ny asako. Même TP daholo manao an'izany. Raha ny fantatra 10,000 ireo asa namoahany fer vola ny taona 2024. Raha ny zava-misy eto amintsika mbola maro amin'ny lalam-pirenena no mila fanamboarana. Raha ny fanazavany Paitoekarena tsy tokony olana eto Madagasikara ny resaka fanamboaran-dalana. Entretien no atao fa tsy manamboatra lalana vaovao. Hitatsika mahita, rahatsika mahita ny lalana feno lavadavaka. Dia nakaiza zany le vola. Izay le fanontaniana baragna mipetraka amintsika. Lazaina fa sady efa tsy ampy le izy dia lazaina fa ny mpandrarano tsy mandrotsaka. Izay ny fitakainan'ny fer. Tsy mety amintsika intsony ny mijanona ao anatin'ny fer. Fa mila manao fond routier tsika. Tsy mijanona intsony amin'ny fond d'entretien fa mila isika malagasy manamboatra lalana. Averiko foana fanamboakana lalana dia miankina amin'ny fananana vato. Vato kely, manana vato kely ve isika malagasy. Manana fasika ve isika malagasy. Manana rano ve isika malagasy. Manana sandry ve isika malagasy anamboarana ny zavatra. Manana usine mpanamboatra simenta ve isika malagasy. Manana goudron ve isika malagasy nakaiza ny avy any Bemelanga sy ireo mpanamboatra goudron etsy eny. Geny anamboarana lalana. Mandeha any amin'ny tokony ho izy ireny vola natokana ho amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Andrasan'ny fangaraharaana avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Tapitra ary ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny vokatra azo avy amin'ny lande eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanadihadiana miavaka izay aranao anatin'ny vaovao dia amin'ny tindra mitoraka ity izy dia mifanamboarana chips izany. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Yeah. Ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao, Jumbo épice,
Misy vitamine A, 100 ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Faut du renfort. On va former un super méga groupe. Ouais, on va refaire un tour sur LinkedIn. Je te présente Bedlam. Je m'appelle Shatterstar. Domino, j'ai de la chance. La chance, c'est pas un super pouvoir. Et côté Cinoche, ça ne fait pas. Mais si. On n'a qu'à couper la poire en deux, c'est non. En piste. Don't call it a comeback. I've been here again. Sors-moi le grand jeu, Willy le Borgne. Dis donc, tes balles, elles sont rapides. Maintenant, pour couronner le tout, Peter, un super pouvoir quelconque, je sais pas. Non, j'ai pas de pouvoir. Araka ny hitantsika teo iny titipolo 2 izay indray no horonan-tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV film izay vokarin'ny Marvel Studio. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mahenika ny tsena anatin'ny intsony ny vokatra azo avy amin'ny landy eto Madagasikara. Antony moa dia tsy mifampian'ireo landy be, tsy ampy andoko ny fiarovana ireo alatapi misy eto Madagasikara. Miantarandriana. Telopolo isanjato ny tsena anatiny ihany no voaheniky ny vokatra sy taozavatra avy amin'ny alalan'ny landy eto amintsika, araka ny antotanisa farany avy amin'ireo mpandrara landy. Tsy ampy raha oharina amin'ny tinady ny tolotra noho ny tsy fampiny akora fototra. Tadidomdoza ny lany be noho ny fasimbany ala misy azy. Zao zany ny tena olana mipetraka amin'ny ankapobeny amin'ny famokarana landy dia ny tsy fampiny ny akora. Zay miankina be deaibe zany amin'ny fiveloma landy be ao anaty alatapi. Ny tena fototra le zany dia fiarovana aloha an'ilay arena voajanahary zay tatan'ilay vondron'olona ifotony eo na le fokon'olona miaraka amin'io. Ny faharoa dia ny fifezana ny teknika tsaratsara kokoa amin'ny fiompiana ny landy be io satria fa misy teknika zany napetraka nanofanana ny olona ao. Ary ny fahatelo dia ny fandraisana andrareo koa zany amin'ireo mpitady na mpampiasa an'le izy aty amin'ny mpanodina zany. Araka izany tsy voatrandrakaraka ny tokony ho izy ity sehatra ity. Raha toka mivelona manodidina ny sehatry ny famokarana landy avokoa ny 50 isanjato ny mponina ao Morimania, tsy ampy fiofanana ny ankamaroan'ny mpiantsehatra raha ny fanazavana. Ie, ankiray aloha tsy ampy fahalalana mihitsy hoe reto zavatra reto azo avadika ho fiarina fa avy eo koa misy fiofanana satria raha tsika zao mijery ny hoe akoran-dandy zany tsy azo raisina tanana fotsiny amin'izao zany fa misy lay mety manindrona mety mahajamba koa raha ohatra ka tsy ampy fitaovana ianao manao anazy ka eo no ilana an'le hoe ahoana aloha ny fomba fakana azy rovina ny fomba ny fotoana akana an'le izy koa satria tsy azo alailaina fahatany amin'izao satria mety mbola ao anatin'le akoran-dandy eo le biby ka raha alainao amin'ny fotoana mbola ao le biby dia rehefa randray dia ho lany tamingana le izy zany mila fiofanana zany. Ahina misy fiatraikany amin'ny famokarana landy be ihany koa hoy ny manampahaizana momba ny landy ny fanaovana ny zana-dandy ho sakafo. Hatreto tsy misy ny lalàna mifehy ny famokarana landy, mandina ny iray alina ariary kosa ny vidin'ny kilao ny landy sy voahodina any vodiny. Raha tsy ahivina, ambany dia ambany ny tany vokatra landy ahondra Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isina no mitana ny laharany voalohany amin'ny fanondrana izany, izay mahatratra amin'ny 7 hetsy taona isan-taona araka ny antotanisa teo anivon'ny Cap Vida. Antony tsy ahafahan'ny Madagasikara mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vidin'ny vokatra avy eto an-toerana izay avo 2 na 3 eny noho ny any ivelany. Izany hoe raha toka roapolo hatramin'ny $13 eo ny kilaony kofeny landy avy any Chine, $40 hatramin'ny $80 ny avy eto Madagasikara. Niakatra 520 isanjato ny saran'ny fanofana fiara mpitondra mpizahatany ho an'ireo mpiserandia sasany eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana nefa dia tsy tokony hisy intsony fanondrotana ny saran'ny tolotra maro samihafa. Fanadidiny Eva Richard.
Niakatra hatramin'ny 520 isanjato no mihoatra ny ofa ny fanofana fiarakodia, mpitondra mpizahatany ho an'ireo mpisera sy mpivarodia sasany eto andrenivohitra amin'izao fotoana. Araka ny fanazavana, tafiakatra 5 alina sy 2 hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary isanandro zany amin'izao fotoana, raha toa ka manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy ariary zany volana vitsy zay. Ny location ato aminay zany eo amin'ny 150 000 ariary eo 200 000 ariary. Zany hoe ny client no miantoka ny carburant dia zany hoe plus de 5 jours izy zay le 150 000 moa moins de 5 jours 200 000 ariary. Araka ny fanazavan'ireo matianina eo amin'ity sehatry ny fizahan'ny tany ity, tsy tokony hisy fiovanany sara ny ofan'ny fiarakodia ao anatin'ny taom-piasany iray, ny fiandohan'ny taom-pisokafa ny fizahan'ny tany, manomboka ny volana meno efa voafaritra ny sara ny tolotra samihafa raha ny fanazavana trany. Tsy amin'izao fotoana izao vao afaka mampiakatra izay te hampiakatra rehetra fa zavatra efa hifanarahana hatrany amin'ny volana maromaro mialohany ny fotoana iny. Ny haute saison manko izao marintsika hoe nanomboka tany amin'ny mois de mai tany mifarana amin'ny volana oktobra. Izany eo anatin'izay zany tokony tsy misy fiakarana vidina zavatra ao anatin'ny tourisme zany tsy vitan'ny fiara ihany fa na ny efitra fandraisam-bahiny na hofan'ireo mpitaridia na guide. Tokony tsy misy mihetsika izay ao anatin'izay fa raha misy te hanaovan'izay dia antapitra indray ny haute saison amin'ny mois d'octobre izay vao afaka miresaka hoe izao indray ny tarifa ataontsika amin'ny fotoam-piasana manaraka. Araka ny fanazavana trany, mbola tsy misy hatreto ny lalàna mamaritra ny saran'ireo tolotra momba ny fizahan-tany iraisan'ireo mpiseradia samihafa eto Madagasikara. Na izany aza, tsy misy fiantraikany goavana amin'ny fitsidihan'ireo mpizahan-tany any Madagasikara ny fampiakarana samihafa noho ny atsara ny harena voajanahary hitany aty amintsika, saingy isan'ny olana goavana mampikatso ety sehatra ity ny tsy fandriam-pahalemana. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nitranganina fanafian-dahalo ny aro fanakanan-dalana izay nafatesana olona ray ary naratrana olona miisa 5 io maraina io manodidina tamin'ny 8 ora. Ny lalam-pirenena RN1 bis izay mampitohy an'ny Tsormandidy sy Maintirano. Tranga tsy vao izao moa nisy fa efa miverimberina matetika ka mahatonga ny mpampiasa lalana angataka vahaolana faran'izay aingana avy amin'ny fanjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vondron'olona eny foton'ny vaovao. Vokarin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro hatreto androany. Nisy ny atrikasa anamafisana ny fahaiza-manao ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro sy fahafahan'ny vondron'olona eny fotony mikirakira ny antotam-baovao. Yves Richard. Zava-dehibe ho an'ny fandrindrana ny taom-pambolena sy ny drafitrasa mpampandroana samihafa ny famokarana ny totam-baovao sy ny tahirikevitra eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ho antsika eto Madagasikara, mbola maro ny lesoka amin'ny famokarana ny totam-baovao marina sy azo antoka ary mifanaraka amin'ny filan'ny vondron'olona eny fotony. Isan'ny lesoka goavana ny tsy fanompihan'ny fahaiza-manao sy ny fampitaovana ho an'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Eo ihany koa ny fahafahan'ny vondron'olona eny fotony voakasika mivanta ny fiovaovan'ny toetry ny andro, mikirakira ny totam-baovao, vokarin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ho fanatsarany izany indrindra ny tanjo ny atrikasa ny arahan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ny zavatra atao androany dia atrikasa anankiray tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana tetikasa miatrika amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro tetikasa ao anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny Ivoary ary ny ala. Dia ny zavatra atao androany izany dia atrikasa anankiray mijery hoe ahoana inona kay tena paikady mahomby mba ireo antotanisa avoaka ny sampana mpamantatra ny toetrandro hivadika totam-baovao azon'ireo tatsasy mpisitraka rehetra miasa ao amin'ny sehatry ny anifotony rehetra ny fambolena, ny jono, ny fiompiana sy ny resaka ala ary ny resaka rano azon'ireny mpisihatra ireny rehetra ireny ho ampiasaina zany ireo atotanisa ireo avadika izay totam-baovao izay. Araka ny fanazavana trany, tafiditra ao anatin'ny tetikasa hiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny atrikasa, ny arahany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana, ny Ivoary ary ny ala sy ny foibe famantarana ny toetry ny andro, mahakasika izay fanatsarana ny totam-baovao izay, ka faritra 5 no anombohana ny tetikasa, dia ny faritra Nosy, Androy, Atsinanana, Atsimo Andrefana sy Analamanga. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ny fanamboarana chips toy ny mahazatra moa dia mahakasika izay indray no entina aminao na taty fanadadiana manaraka ity ny atsipirin'izay moa izay ampahafantariny Mikael Ramarolatsika.
67 hektara Isotry, Analakely sy ny maro hafa. Ireo no mpivarotra mpanjara mivarotra ny chips banane amboariny Raoly Arsoa. Asa efa aman-taona ny maro ity asa ity ary mahavelona raha ny fanazavany. Malany akondro manta 70 kilao isan'andro na mihoatra izy amin'ity fanamboarana chips ity. Ny asa anaovana azy zany dia maka akondro dia rehefa tonga ny akondro dia voasana. Dia izy voasana iny endasina atao anaty menaka. Nefa toa dia 70 kilao ray gony. Toa dia amin'ny gony. Ray andro ihany manendy an'izay ka. Fa rehefa tena manenjika isa dia manenjika ray kitapo sy tapa na roa kitapo. Manenjika komandina entana. Fa rehefa masaka izy mahatratra roa sobika sy tapany. Raha ray gony izy zao eraky n'ity sobika be mitafitafy be ity. Malany ora 4 isan'andro ihany koa ny tenany manendy ireo chips iray gony. Akoatra izay dia misy ihany koa ny fandaniana hafa toy ny menaka sy ny arina. Nenay amin'ny kitapo zao arakarak'le komandin'olona ny nanaovana azy. Indraindray zay malany 4 kitapo, 5 kitapo. Sarbo roa kitapo anatin'ny herinandro. Herinandro zao raha manenjo ity zao 10 litre. Eraky ity bidon ity mirotsaka indray mandrotsaka. Dia raha anatin'ny herinandro zay malany menaka ray bidon sy tapany satria ny telo manendy. Le izy zany dia atao anaty menaka ny rapena fa mangana le chips vao eo anaty rapena hely izy vao atao anatin'ity mangana. Atao anaty menaka ato izy sady mandato ianao mamadibady. Ny fitiavana ny asa tena ihany sy ny fanajana ny mpanjifa hatreto no tokony ananany tsiraray manao ity asa tena ity ho hatrany ny fanazavany Raoly Arsoa. Rehefa manao asa tena zany rehefa ataona amin'ny fohy dia mahavelona. Fa rehefa hoe miankina le fahazarana azy fa rehefa zatra ianao miasa manao azy dia tsy maintsy mahavelona foana izy fa le misy moa sasany miovaova ny sainy tsy mandeha kely ty androany dia miova indray. Fa ty rehefa ty nataonao isan'andro dia mahasoa ihany izy. Intelo isan-kerinandro izy ireo no mamatsy ireo tsena madinika miparitaka eto an-drenivohitra. Izay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia tafiakatra 80 ireo namonjy any tao Indonésia ary mihoatra ny 200 ireo naratra vokatry ny horohorotan'ny tranga tany amin'ny toerana. Anarivony ireo mpifindra monina tsy maintsy nafindra toerana akoatra ireo mpizahatany. Fanandina. Une plage des îles Gili bondée de touristes. Feno mpizahatany ny moron-dranomasina eto amin'ny nosy Gili, miandry ny sambo hitondra azy ireo. Any amin'ny seranam-piaramanidina sasatry ny miandry ihany koa ireo mponina. Itsoaka ny nosy izay nandalovan'ny horohorontany mahery vaika, izay niatra tao an-toerana izy ireo. Ao ireo nandalo hiala sasatra, ao kosa ireo nanao vola tantely. D'autres fêtaient leur lune de miel. Tsy nafinaritra ny dianay, tsy tokony hijanona eto intsony, kanefa izay misafidy tsara amin'izao toe-java-misy izao. Rehefa niovotra ny tany, vetivety dia fantatray ny zavatra nisy. Tsy tafavoaka ny efitra aho satria niovitrovotra be ary tsy afaka namahany hiditra Ouvrir le verrou. En partie endommagée. Nametraka trano eva eo ivelany ny hôpitaly any an-toerana, izay nahitana fahasimbana ihany koa ny ampahany. Amanarivony ireo trano simba. Eno hatrany amin'ny 100 kilometatra manodidina ny Fohibeny, tao anaty ranomasina avaratry ny nosy ilay horohorontany. Manohy hatrany ny fitadiavana ireo olona voatsindry ny mpamonjy voiny. Décombres. Mon frère voulait rejoindre la rue. Saika ivoaka eny amin'ny arabe ny rahalahy. Rehefa tonga teo ambaravarana izy, maty ny jiro. Tsy hita hoe aiza izy amin'izao. Raha ny tokony hisy azy dia teo ambanin'ny plafond izay nirodana. Le fond s'est écroulé. La semaine dernière. Herinandro lasa teo, efa nisy horohorontany tao Lombok. Olona 70 namoy ainy tamin'izany, ary 100 ny trano nirodana. Et détruit des centaines de bâtiments sur l'île.
dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatonany vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandro dia veloma mivoly daholo tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.